ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Mahatoky Andriamanitra, mahatoky Andriamanitra. Ny fikendren'Andriamanitra raha nomena antsika androany ity lohateny lehibe ity manao hoe mahatoky Andriamanitra, dia ny hitokisantsika azy, dia isika mino azy. Ko amin'ny alalan'izany finoantsika azy izany no ahafantarany antsika ho olony tokoa. Dia ny olona izay manaraka ny lalàna izay nomeny manao hoe ny oloko marina dia ho velo ny finoana, Hebreo 10:30, na koa ny marina amin'ny finoana no ho velona, Romanina 1:7. Fa izay velona amin'ny finoana, na manana finoana velona no velomin'ny finoana. Ny atao hoe olon'Andriamanitra araka izany dia ny olon'ny finoanan'Andriamanitra, dia izay manana n'Andriamanitra ho tokony sy fotom-panorenana ny fiainany, ka tsy mitoky na manorina amin'ny zavatra hafa na anarana hafa, fa mandala ny didin'Andriamanitra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy aza manana andriamanika hafa fa izaho ihany. Exodus 20:3. Fa hoy tokoa ny Tompo, tsarovy ny zavatra taloha izay fa lasa ela, fa izaho izy no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Izaho no Andriamanitra ka tsy misy tahaka ahy, izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary nanambara hatramin'ny ela izay tsy mbola natao akory, dia ilay manao hoe ho to ny fikasako ary faiko ny sitrapoko rehetra. Isaia 9:7-10. Ary dia ho afaka hira ho an'ny Mose sy ny zanak'Israely fo nisy tafitany ranomasina mena tokoa izy anao hoe Jehova ô, iza moa no tahaka anao amin'izay Andriamanitra? Iza moa no tahaka anao izay ankalazaina amin'ny fahamasinana dia raina amin'ny fahatahorana mpanao fahagagana? Dia Andriamanitra tokoa izany. Exodus 10:1. Ary manorina ny finoan'ny olona indrindra izy ka manao hoe ary ankehitriny ry Israely ô, inona moa no ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao afa-tsy ny hatahotra an' Jehovah Andriamanitra ao sy ny handeha amin'ny lalany rehetra ary ny ho tia azy sy hanompo an' Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, hitandrina ny didin'i Jehovah sy ny lalany izay andidiny anao anio, zany hoe raha kapoka dia ny hino azy sy ny raiki-po aminy mba hahita soa ianao. Fa Jehovah Andriamanitra reo, hoy ny soratra masina, no Andriamanitra avo indrindra sy tompon'ny tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery mahatahotra izay tsy mizahatavan'olona na mandray kolikoly. Deuteronomie 10:12 ary 17. Zany hoe Andriamanitra mahatoky sy marina araka ny anonana azy ao amin'ny Apokalipsy 7:1. Fa ny finoana dia ny fotokisantsika n'Andriamanitra sy ny fankatoavantsika ny teniny. Zany no hanomezantsika voninahitra azy, ary dia izany koa no ankatoavany antsika, dia izy manaiky antsika ho olony, ho zanany izay ampandovany ny fanjakany sy hanokafany ny lanitra mba irotsahany rano nora-pitahiana amintsika araka ny Deuteronomie 20:2, ka tonga antsika ho fitahiana koa ho an'ny maro. Izany dia tahaka ny Abrahama izay voalaza araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary na dia efa tsy nisy nanantenana aza dia nanantena ihany izy ka nino mba ho rain'ny firenena maro araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana i Abrahama dia nihevitra ny tenany izay efa ohatrany maty, fa efa tokony ho 100 taona izy sy ny fahafatesan'ny kibony Sara vadiny, ary tsy nianahana ny amin'ny teny fiasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampahirezin'ny finoana, dia nanome voninahitra an'Andriamanitra ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao koa, dia nisaina
ho fahamarinany Abrahama izany. Romanina 4:7-20 raha fitinina riavana dia zava-dehibe miantoka ny aina sy ny fahavelomana tokoa ny finoana dia ny azona famonjena sy ny fitahiana avy amin'Andriamanitra hanika mahasarotana an'Andriamanitra ary tsy azakany ny tsy finoana. Fa ny finoana dia milaza fa mahatoky ny tompo ary marina ny teniny ka mendrika ny tokisana izany. Fa ny tsy finoana kosa dia mampandainga azy sy manao ny teniny ho fitaka sy anganongano ary mitarika amin'ny tsy fitokisana azy. Ny tan'Andriamanitra ny tsy finoana. Ny tsy finoana raha ny hevitry ny Soratra Masina nozoina dia ataony ho fahadalana, dia toy ny fahaverezan-tsaina eo amin'ny olona na fivilian-dalana ho amin'ny fahaverezana sy ny fahafatesana. Dia ny olona izay matoky tena ka tsy mahafantatra akory izay mety hahafaty azy araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy-kanjo, lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no hiafarany ao Abona 4:2. Ka ny fototra izany dia ny fisarahana amin'Andriamanitra no hony tsy finoana. Koa rehefa tsy misy Andriamanitra intsony amin'ny olona sy ao amin'ny olona dia fantatra fa samy hanao araka izay tiany olona eny na dia ny ifamono aza mba hatanteraka ny filany. Fa hoy ny Tompo, fa ifadala ny fony izao olona izao ary efa lalo-dalovana ny sofiny ary efa nakimpiny ny masony. Fa ndrao hahita ny masony sy handreny sofiny ka halala ny fony dia hibebaka izy, zany hoe hiverina amin'Andriamanitra ka hahasitrana azy ao izy. Mateo 13:5. Ny fanasitranana ny olona dia izy mahalala an'Andriamanitra sy ny fahamarinany ka matoky azy. Ary dia izany no antony hananteran'Andriamanitra mandrakariva ny antsony amintsika izay manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, anaka atolory ahy ny fonao. Ho Abolana 13:20 na koa forao ny fonareo ka aza mafy atoka intsony ianareo. Deutéronomie 10:20. Ary dia miteny mivantana mihitsy aza ny Tompo ka manao hoe homeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary esorika amin'ny nofonareo ny fo vato ka homeko fo nofo ianareo ary ny fanahiky no ataoko ao anatinareo ka hatonga anareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ezekiel 4:7-7. Ary ny amin'ny hoe sofitsika izay tokony hahareny feon'Andriamanitra dia ho Jesosy. Koa tandremo ny fiainanareo fa izay manana dia homena ary izay tsy manana kosa na dia izay ataony ho ananany aza dia alaina aminy. Luka 8:20. Ary koa izay manatsofina mety miaino aoka izy iaino. Mateo 1:15-20. Izany teny zany riavana dia nanteriny aty amin'ny boky Apokalipsy ho an'ireo fiangonana 7 tany azy manao hoe izay manatsofina ho izy aoka izy iaino, izay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana. Apokalipsy 2:2 zany. Fa miteny amintsika tokoa ny tenin'Andriamanitra ary dia avy amin'ny teniny izay raintsika no mahatonga ny finoana araka ny Romanina 10:7 raha mety sy manaiky isika. Satria ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra dia mikendry ny ahatonga fanekena ny finoana araka ny voalaza ao amin'ny Romanina 9:20. Ary dia izany no mahatonga an'Andriamanitra tsy hahazaka ny tsy finoana ka ananatra azy. Mananatra ny tsy finoana ny Tompo. Fa raha zava-dehibe amin'Andriamanitra ny olona mino azy mba havonjy azy dia zavatra tsy zakany kosa ny manao tsinitsinina ny finoana, satria mahavery ny olona izany no tena tsy fanomezana voninahitra ny anarany, fa manetsika kosa ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny fitsarany mahameloka. Fa ny tsy finoana mantsy dia midika ho tsy fatoky inazy, dia ny fanaovana azy ho tsy mendrika ny itokina na itokisana, raha tsorina ny fanaovana azy ho mpandainga toy ny devolo izay rainy lainga araka ny Jaona 8:20. Ratsy tokoa ny tsy finoana sy ny asany. Fa amin'ny alalan'ny tsy fatokinan'Andriamanitra dia eo ny fitenenana ratsy azy, toy ny nataon'ireo fariseon Jesosy hoe tsy misy amohan'ilay indeminy afa-tsy Belzeboba lohany deminy. Mateo 20:4. Raha kapoka dia mifona ao anatin'ny tsy finoana ny fanaovana an'Andriamanitra ho tsinotsinona, ho tsy misy ny fanimbazimbana ny anarany, ny fanakianana ny tenin'Andriamanitra izay fahamarinan'Andriamanitra, ny tsy fanajana izay masina. Ary amin'izany dia ny fitenenana ratsy, ny fanahy masina izay tsy azona famelan-keloka mandraka izay ho Jesosy. Koa raha Jesosy no ambarany Soratra Masina ho tompo ny finoana sy mpanefa azy araka ny Hebreo 12:2, ny devoly kosa no azo tondroina ho rainy tsy finoana satria rainy ny fikomina amin'Andriamanitra izy. Fa ny asa ratsy ataony dia ny manakana ny tsy finoana, tsy hisy
tsy androso tsy hitombo, ny mamiravirany finoana mba tsy ho tafatoetra, ny mamelively ny finoana ho amin'ny fitaka sy ny famitahana, ary raha azo atao dia ny mandrava sy manafoana ny finoana tanteraka. Koa dia tsy afaka hitoetra angena amin'izany ny tompo, ka dia manao fanavahana ny anjara menso iny tsy mino fa hoy Jesosy, izay menso atao batisa no hovonjena, izay tsy mety mino no elohina. Marika 21:20. Fa misy tokoa mantsy riavana ny olona zay minimanda ny finoana avonjy azy, eny na dia fampototry ny fahafatesana aza izy hany ka dia mitolo batana ho any amin'ny fahaveraizana mandrakizay. Toy i Paoly raha mananatra ny Korintianina fandrao izy manaram-po amin'ny nofo mba tsy ho tratry ny loza, ka tsy tiako izy tsy ho fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tamban'ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa narinjany tany anefitra. Korintiana 2:10-15. Narinjana satria tsy nino marina fa nanao ny fivavahana amin'Andriamanitra ho toy ny fitaovana ihany mba hanatanterahany fiandreny dia ny sitrapony sy ny filandratsiny. Fa voasoratra hoe izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasombana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Galatiana 4:9. Fa Andriamanitra tsy azo vazivaziana na fitahina fa izay afafiny olona tokoa no jinjany. Galatiana 4:7. Ary amin'izany ny tompo mahalala ny azy dia izay mino azy tokoa. Timothée 2:7 tapany voalohany. Ary noho izany dia ny soratra masina, aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Timothée 2:7 tapany faharoa. Ny ratsy dia ny tsy finoana izay reniny faharatsiana rehetra raha azo lazaina. Fa voasoratra hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka amin'Andriamanitra ny soratra masina, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Hebreo 1:4. Ary isan'ny ohatra tondroina amin'izany i Henoka, araka ny voasoratra hoe naran'ny tompo finoana no namindrana ny Henoka tsy hiara ny fahafatesana, ka dia tsy hita izy satria nafindra an'Andriamanitra, fa talohany namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Hebreo 1:5. dia noho ny fahatanterahany finoana tao aminy. Mampitandrina antsika tokoa riavana ny tenin'Andriamanitra izay tsy tia ny fahaverezantsika, ka manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, tandremo rahalahy, fandrao isy aminareo hanana fo ratsy tsy mino, ka hiala amin'Andriamanitra velona, fa mifananary isan'andro raha mbola atao hoe anio. Fandrao hisy aminareo ho tonga mafy fo noho ny famitahany ny ota, fa efa tonga piombona amin'ny Kristy isika, raha mihazona mafy ny fiandohan'ny fatoky itsika hatramin'ny farany dia ny finoana izany. Raha atao hoe anio raha hiain'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasorana. Fa iza moa no nahatezitra azy rehefa nandre? Tsy izay rehetra nety Mosesy niala tany Egipta va? Ary iza no nahatezitra azy 40 taona? Tsy izay nanota va? Ka dia niampatrampatra tany anefitra ny fatiny. Ary iza no nianianany fa tsy hiditra any amin'ny fitsaharany afa-tsy izay tsy nanaiky? Ka dia hitantsika fa tsy nahazo niditra izy ireo noho ny tsy finoany. Hebreo 7:12-7:20. Raha fehezintsika tena tiantsika tokoa Andriamanitra riavana, ka tiantsika ho voavonjy izy, dia isika ho tonga amin'ny fahalana nahazo tsara, ny fahalana nahazo marina, ka atoky azy dia izy Andriamanitra mahatoky sy mamindra fo. Ary amin'izany na dia tsy mahatoky aza isika ho ny soratra masina dia mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo mandany tenany. Timothée 2:2-10. Ary dia miteny amintsika hoe ampy ho anao ny fahasoavako, fa ny heriko azo lazaina hoe koa ny famarinako ny tompo dia tanterahina amin'ny fahalemena. Korintiana 2:12-7. Ny finoana izay tadiaviny amintsika dia tsotra, dia ny fankatoavantsika ny teniny. Toa ny Petera izay nanao hoe tompoko noho ny teninao dia latsako ihany ny harato. Liko 5:5-5. Araka izany hoy ny tenin'Andriamanitra, aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe. Hebreo 10:30. Dia ny fahasahiana hino izay lazay ny tenin'Andriamanitra sy ankatoa izay ampanaoviny.
ny valiny lehibe dia araky ny tena Elizabeta tamin'ny Maria manao hoe amin'ny anaran'ny tompo sambatra hianao zay mino fa efaina izay zavatra nampilazain'ny tompo taminao dia ny tenin'Andriamanitra izay inoanao. Ary amin'izany dia hoy Jesosy, aza ho isan'izay tsy mino fa minoa, fa sambatra ianao izay tsy nahita nefa mino. Eny, minoan Jesosy tompo dia vovonjena ianao sy ny ankohonanao. Ho voninahitran'Andriamanitra ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy mpamonjy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.